vavaka isika tompo indreto izay zanakao olona efa nantsoinao ny anaranao manam-pahavalo izay fantatrao dia satana izany ianao nefa naniraka anay nefa handroaka azy hanohitra azy mampianara anay mampahireza anay mba azonay mijoro araka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ahoana no hanoerana amin'ny devoly? Izany no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio. Ahoana no hanoerana amin'ny devoly? Satria ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza amintsika toero ny devoly. Ny devoly no fahavalontsika tompoko, fa tsy olona. Ny olona tokoa mety hiasan'ny devoly hanao zavatra mahasosotra, manao zavatra izay mampalahelo antsika, fa ny tena ambadika izany dia ny devoly. Ka mba azonao mandresy amin'ny ady dia tsara fantarinao aloha ny fahavalo, fantarinao ny heriny sy ny fomba fiasany. Inona moa ny devoly? Fanahy ratsy manohitra an'Andriamanitra. Ary iray ihany na devoly, na satana, na abadona, na le Andriamanitra zao tontolo zao, na ny anjeliny lavaka tsy hitan'olo, zany mantsy anarany daholo zany, na Beliala, na Belzebub, na Bibidina, na Dragona, na le menarana ela, na le mpanapaka amin'ny fanjakany any amin'ny rivotra, araka mbola zany amin'ny epistily, devoly daholo ihany zany. Na ny demoni, devoly ihany zany. Ny omboran'izy ireo dia ny andraikiny, samy manohitra an'Andriamanitra ary miampangany olona. Zany ny mission, zany Apokalipsy 12:10. Miakafana antsika hanota amin'Andriamanitra. Zany ny tanjon'ny devoly tompoko. Aleo dia lazaina amintsika mazava mba tsy voafitaka isika. Mety hipetraka ihany ny fanontaniana fa avy nefa zany devoly zany. Avy amin'Andriamanitra ve? Andriamanitra tsy namorona devoly tompoko. Anjely no nohalian'Andriamanitra nome voninahitra azy. Anjely no nomen'Andriamanitra fahefana. Fa araka ny tenin'Andriamanitra ihany hitantsika eo amin'ny Ezekiel 20:5-7, dia nisy tamin'ireo anjely rehefa nomena fahefana no nikomy tamin'Andriamanitra ary nylehibeany tamin'ireny ny kerobima. Ka rehefa hita n'Andriamanitra zany fa nanimba ny voninahiny sy ny fitondrany, dia nazery amin'ny tetỳ an-tany io anjely namaky ary-tany io. Hoy ny filazan'ny Ezekiel 20:20 azo amin'ny 7:20 hoe nazerako eny an-tany ianao. Ary Jesosy Kristy izay mahalala sy mahita ny zavatra rehetra dia nilaza ny mazava ao amin'ny Luka 10:7-20. Izao nahitan'ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Ny fahitana ny Jaonina Apôstôly amin'ny Apokalipsy 12:7 dia milaza azy koa hoe ary nazera ilay dragona dia ilay menarana elo izay atao hoe devoly na Satana, narandoro zany, ary ny anjeliny koa nisy nanaraka azy. Kontandrema ihany ry tovovavy, raha misy olona heverinao hoe mandokandokanao ka hoe tena anjely latsaka tany mihitsy ianao a. Ohatran'ny hafahafa ihany. Ahoana ny herin'ity devoly ity? Tena manam-pahefana ity devoly ity. Hoy ny volazan'ny Jaonina 20:1-3, andrina n'izao tontolo izao. Zany hoe raha zay mbola zay ty planeta tany ty fotsiny zany dia tena ohatran'ny Andriamanitra mihitsy izy raha ny fahefana. Zay any an-tsaintsika any satria efa nahy izy dia fantany. Inona ny fahalalantsika, inona ny hevidratsika, inona ny fikasana tsara aty anatintsika. Ary ambonin'izany izy mahafantatra ny zavatra rehetra zany dia tena mahery izy.
misy moa zany kisary ilazana hoe takiny ahoana moa izy zany raha misy rano dia hoy ny apokalipsy 12:4 hoe ny rambony fotsiny dia afaka manala na manjera ny ampahatelon'ny kitana hienjery ety an-tany. dia mba sainosaino zany hoe ianao samyrery ny heritsainao sy ny atao hoe heritsarinao ve atohitra devoly. ary efa tena feno devoly ny olona ankiray antsoina hoe demoniaka izy amin'izay fotoana izay. tamin'ny andron'i Jesosy moa zany dia rehefa nisy hatramin'izay zany ary mandrak'androany dia mbola misy zany dia tsy hitan'ny olona nge zay atao ezahana gadrana vy falena firy zany ary nisy natao an'izany hitantsika amin'ny filazantsaraka Marka 5 fa mbola kapan'le gadra vy. ary eo amin'ny 7:4 eo amin'ny Marka 5 dia voalaza hoe tsy nisy nahafolaka azy ny olona fa dia zara izy mbanakeny amin'ny fasana teny dia navela teny. ary efa niroana Jesosy ny devoly tao anatiny ny angavy mafy moa zareo mba lefaso aminatiny kisofiry mola izy 2,000 mba azonao an-tsaina moa zany. raha zany ko zany ngamba no alefa ato amin'ity trano fiangonana ity mety tena feno ary tsy fantatra anao rehefa mba niompy kisoa fa rehefa mihetsika izay ny kisoa na kisoa anankiray raha mila tsy voatolona fa eto kisoa 2,000 tena manana force zany fa tena tsy zaka ny ohatra ny afo mandoro tonga dia nialany rohatra nakany an-dranomasina. zay no mbola merena koa indraindray tsika beno zay heritsaina fotsiny zany tsy misy matahotra zany tsy maharesy devoly raha mbola nofo fotsiny tsy malefana. ny tenin'Andriamanitra averiko ihany efa nampianatra antsika natao toerina sy horoahina amin'ny devoly, tsy natao alaina namana mihitsy. Verana raha ny devoly sy ny tomasiny no namanao firesadresahanao. Mazava ny Petera 1:5 mahonona tena, mila fahonona tena vao mahatohitra devoly. Miambeny fa ny devoly fahavaronareo mandehandeha tahaka ny liona miarina mitady zay arapany. Tsy azavaina tsony fa mazava. Toero izy, toero izy. Tsy hoe dasandro sy tato amin'ity fiangonana ity fa misy devoly ato dia lasa. Ahoana moa valazana tenin'Andriamanitra? Rehefa mamboly zanak'Andriamanitra dia ahoana ozy? Io koa Satana. Ka na hifindrana ara-piangonana firy azy ianao vita amin'ny devoly no miditra any amin'ny fiangonana rehetra fa izy. Fa zay tsy miambina, zay tsy mahono tena, ary zay tsy manohatra, zay no tena anjakany mafy. Dia hoy ny Petera 1:5 miorena tsara amin'ny finoana anareo, toero izy. Ary tsy hoe teny fotsiny zany fa efa nisy exemple naseho an'i Jesosy, naseho an'ny tampianatra, naseho any amintsika. Rehefa nalai ny devoly fanahy izy, atsika tsara zany, Luka 2:15-17. Nitambatambaza ny devoly le andrinany zao tontolo zao izy, omeko anao zao fanapahana rehetra zao, satria nataony natazana ny tanàna rehetra iry ambany. Raha mipoaka eo anatrehako ianao. Zay ihany. Fa inona ny nanoeran'i Jesosy azy? Tenin'Andriamanitra. Voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao miampovanao ary izy rery ihany no tomponao. Ka raha vao tsy manana tenin'Andriamanitra isika tsy matohitra. Toy iaho hoe zay foana le style amin'ny devoly zay. Misy an'le apao ny teny frantsay no an'ny mpanjona, kakamozy ny teny gasy. Sa inona le kakana kely atao iny? Zany hoe somary tambatambazana atao mahita zavatra ohatrany mahafinaritra, mahate anatona, mahate ihinana ny trondro. Ka rehefa mihinanao maninona? Ay misy zavatra mamantsika tsy afaka tsona anao rehefa avy eo. Ohatr'izay mihitsy style amin'ny devoly. Tsika tsisy anatona ny devoly amin'izao zany. Fa misy zavatra mahafinaritra. Omena pouvoir ianao, omena fanambinana ianao, omena vatovaky zao ianao. Fa tsy maintsy manaraka toromarika ianao ao ambadika.
tsy maintsy mandoalika amin'ny devoly ianao no ambadika zany. Ary rehefa tena vita paky ianao dia azagaga raha hoe tonga hatramin'ny hoe mila sorona isika, mila sorona isika fa tezitra ny masina, lazalazana hoe tezitra ny devoly. Ary rehefa tena mitady ny pouvoir ambonimbony ianao dia nandray eo amin'ny ankonanao zany sorona izany. Zay Satana zay. Ka raha mahay an'izany tsika ohatran'ny hoe mampatahotra ve paster zany sa hono, fa raha ao amin'ny tompo isika dia afaka manohitra tsara ny devoly. Inona avy ny fomba azo anoherana amin'ny devoly ndraiky misy vitsivitsy. Voalohany dia tsotra ihany ary zay ny tena fototra, ny finoana ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy iray ihany manana fahefana feno amin'ny fanarasy rehetra. Matthieu 28:18 fanomenany fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Ka raha tena kafaray Jesosy Kristy ianao, afaka manohitra. Ary ao ny filazany tsara isaky ny misy demoniaka vao mitsangana fotsiny Jesosy, vao mampianatra fotsiny Jesosy dia efa torakovitra dia karaina. Tsy zakany misy le présence amin'ny Jesosy. Ka rehefa Jesosy no atao anatintsika dia efa manana hery fiarovana, mihoatra lavitra noho ny vaksiny sy ny fanafody ianao manoloana ny areta. Fomba faharoa hanoherana amin'ny devoly dia ny fibebahana sy ny fivampo. Ahoana moa no anananao a Jesosy Kristy ho amponao raha ianao raha tsy mbola mibebaka, raha ianao raha mbola tsy miova fo. Ary raha mbola tsy mibebaka isika, raha mbola tsy miova fo isika, dia mora njakan'ny fahatezerana. Zany no afantaran'ny olona tsy mibebaka, tonga dia mora toana, zavatra kely tsy tohinana dia mora tohiny. Mora mankahaly, mora mialina, mora miady. Tsaroana eto ny tantaran'ny Kaina sy Abely. Samy mpananao fanatitra ihany izy amin'ny rahalahy. Nanina ny an'ilay zokiny? Tsy nakasitrahan'Andriamanitra satria nahoana tsy mbola tsara ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Raha dika amin'ny fiteny eo amin'ny testamenta vaovao dia olona mbola tsy mibebaka, olona mbola tsy niova fo. Ka vao nasehon'Andriamanitra le manao bilan foniky Andriamanitra dia ahoana? Tezitra, nakahala n'Andriamanitra, nakahala ny rahalahiny satria nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Abely. Dia ahoana ny hafarany? Tonga hatrany amin'ny fahotana faratampony. Navony nahafaty ny rahalahy. Loza nge mahazo antsika rehefa hoe tsy manana Jesosy Kristy ka hiasany devoly kely fotsiny. Tena nilazany Jesosy hoe nahoana mitezitra ianao, Genesis 4:1-5 sy ny 7. Nahoana ny manjombona ny tarehinao, raha tsara toetra ianao, motsy miramirana avany. Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravaranao. Zareo tsara le fomba mareta amin'ny tenin'Andriamanitra azy rehefa tsy mbola ao amin'ny tompo isika dia mora manipuleny Satana amin'ny toetra ratsy rehetra. Dia eo am-baravaranao zany hoe eo akaiky aloha foana zany Satana. Ary misy olona ne ohatran'ny hoe amin'ilay fotoana anontana ohatran'ny tsy tompon'ny tenany, ohatran'ilay olona ny hoe tahaka ny hoe efa mamindrongony ve satria sa efa mamintoka, dia mahavita ny ratsy izay tsy hifanao taloha. Fa zao efa voan'ny accident vao tonga saina, efa misy fahavoazana be amin'ny ratsy ataony, efa mikorotana ny tokantrano, ny fianakaviana azy mila manary azy, sanatria efa ny amponja vao manenina, efa indraindray efa tara loatra. Fomba manaraka hanoherana ny devoly, ny vavaka sy ny fifadikana to. Zay le izy. Tsy hoe mibebaka indray mandeha aho dia samy vita. Tena mila tohizana ny alalan'ny vavaka. Eny amin'izao andro karena izao tena azo atao tsara zany hoe mifady ihany zany. Tsy voatery miteny amin'ny olona, tsy voatery mampiseho endrika reraderaka, fa tena ianao sy ny tompo. Indray maka ny apôstôly ny rahana Jesosy anasitrana amoaka demoni dia manao tatitra. Zany moa ny fomba fiasa manao tatitra. Misy Jesosy tena rehefa nandroako izay tonga dia tsipaka niala
faly ry zay ary misy anankiray efa tena tsemika efa tena mila fa hoe hijanona mihitsy zay voaka ihany farany fa nisy anankiray Jesosy tena lany aiky zay fa de tsy afaka anao Jesosy iny karazany ray iny tsy afaka raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikana. Rehefa tena hoe tena mifototra anao tsy le vavaka ndray vavy zany ry avaka, tsy le vavaka le mety ho tsotsotra mazatra antsika fa tena hoe tena mitokam-bavaka ianao, idinao mihitsy angamba ny hevitra mandoarika ianao na ampilavantara koa ny fiteny, tena mahery no fandoana demonia, tena tsy blindé anao tsy tafiditra ny devoly. Mahery zany havana fa mahery ny devoly araka ny fitanisana nataoko teo ka mila manoratra tsika. Mahery zany mivavaka, zany no tena hery fiarovana. Fomba fanoherana ny devoly manaraka, fampiasana ny finoana ny hery tenin'Andriamanitra. Efa nitenenina teo no hoe Jesosy ka tenin'Andriamanitra no anoherany any Satana. Ary tsy adala ny tenin'Andriamanitra raha manambara an'izany eo amin'ny Hebreo 13:20 hoe sabatry ny fanahy. Le fanahy dia tsy hitan'ny masosika aiza moa zany zao za midevoly zany zao, tsy hitantsika akory raha moa zanao hoe za firy amidanina dia hoe iza mety hitondro direction ataonao amin'ny avisa amin'ny havanana. Fa ny tenin'Andriamanitra no mety hoe makany zany, sabatry ny fanahy, sabatra ka sady manoro-tsaina antsika ny tenin'Andriamanitra no miaro antsika amin'ny asan'ny devoly. Ianao ve mba manana tenin'Andriamanitra ambara? Raha misy olona irahan'ny devoly mandangolango anao mody tenin'Andriamanitra ihany nefa zavatra faminaniana sadoka. Zany mahatsara hoe misy tenin'Andriamanitra sasatsasany ilaina haitsika tsy anjery. Somary kelany amin'ny karine ao anatin'ny tokoa be dia be ny tenin'Andriamanitra azo enona mba hiverimberina ho sainanao hatrany am-paratokany. Ilaina zany. Io baiboly be dia be no azo hoe enona na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny gasy. Ary farany mba tsy ho lafo, anisan'ny fomba izay anoherina amin'ny devoly koa ny fampiasana ny herin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy fahefana anaran'i Jesosy Kristy, misy fahefana dikany hoe Jesosy hainareo tsara mamonjy Andriamanitra, mamonjy izy, zany hoe mamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ny Kristy voaositra tamin'ny andro ny testamenta taloha, rehefa misy olona apetraka eo amin'ny fitondrana na mpanjaka na inona dia ilay fomba anehoana ny hoe nomena fahefana izy dia hosorana izy. Jesosy no efa tena tompo ny fahefana rehetra. Ny dikany hoe Kristy dia feno fanahy, zany hoe maresy ny fanahy ratsy rehetra satria feno ny fanahy masina. Ny fanahy masina raha teo no toroa azy teo ankibo Maria ireny. Ka anisan'ny fanoherana ny devoly ao ny asa sy ny fampahirezana, ary ny asa sy fampahirezana dia tsinotsinona raha vao tsy misy ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitantsika rehefa avy eo rehefa andeha ny antsoina hoe liturjia ny asa, tsy maintsy vakiana aloha teny anankiefatra ho amin'ny filazantsara ny tantarany amin'ny Jesosy Kristy sy ny nataony. Izy mihitsy no miteny misy ny anarany. Ary rehefa androaka devoly zay dia tsy maintsy tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Alohany mametraka anana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, fahefana avy aminy no zoko manao an'izany. Io anarany io misy fahefana. Anisan'ny teny fanomezam-pahefana ny Marka 4:40 sy ny Akona 7:70 sy 7:80, ary zao famantarana zao nanaraka izay ny hamoaka demonia amin'ny anarako izy. Tsisy idirana hoe satria izy pastera na satria izy mpiandry, fa iny fanomezam-pahefana manokana fotsiny. Fanony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka raha hanao asa sy fampahirezana sika ny havana, aoka tsy raisitsika hoe fombafomba zany na hoe mba zavatra mahavariana, fa tena mba ho raisinao amin'ny finoana
tsisy dikany ary tsisy heriny aminao zany rehefa tsy raisinao amin'ny finoana. Ary efa nampahireza ny tompo hatramin'ny androny zany nytohizan'ny apôstôly, ka nahoana tsy hampahirentsika raha manana finoana isika. Ry havana averika ny tanjony devoly, niaka ny fonao, ny atonganao hiala amin'Andriamanitra dia tsy hahazo ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Hoy ny vavaka nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina zany, any Italia zany, efa Europe zany, efa olona civilisé zany, fa mbola misy anjakan'ny devoly ary potika mihitsy ny fiainany. Hoy ny vavaka nataon'ny apôstôly Paoly, Andriamanitra ny fiadanana nie anorotoro any Satana faingana eo ambanin'ny tompotrareo. Fa raha vao Satana no manjaka, tsy ahita ny fiadanan'i Jesosy Kristy ianao. Mahireza toero ny devoly ary miorena tsara ny finoana. Amen.